Nitenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny, fanekena taloha, bokin'ny salamy. Salamy fahafito amin'ny telopolo amby zato, ho raisina amin'ny andiny voalohany. Famonon'ny Babilôna no nipetrahanay, sady nitomaninay raha nahatsiaro an'iziny. Teo amin'ny azy malahelo eo afovoan'i Babilôna no nahantonanay ny tanganay. Fa teo dia nangataka anay hira izay manakanay. Ary izay nampahory anay nangataka anay anao fifaliana. Manao mahiran'ny zony eto anatrehanay. Nefa ho nataontsika ona no fihiran'ny Jehova tany an-tany valony. Raha nanatrehanao Jerusalema, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanatiny. Raha tsy mahatsaro anao aho, aoka ny ela irehetra amin'ny tanàna. Raha tsy Jerusalema no atao ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehova, saroby amin'ny talàna kedoma ny ambony Jerusalema, dia ireo izay nanao hoe raha vao izy hatramin'ny fandinana. Ry Babilôna zanaka vavy izay efa resy, sambatra izay mamaly anao araka izay nataonao taminay. Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka manjely azo mitovitovy amin'ny alam-bato. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao, taratasy ho an'ny Hebreo. Hebreo toko fahafolo, ho raisina amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Ho amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny iran'i Jesosy. Amin'izay lalana natokana antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny hevitra lana dia ninofina sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aosy anatona amin'ny fomana sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny ranomadio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekenan'ny fanantenana, matsiro bosona fa mahatoky ilay efa nanao amin'ny fikasana. Aleo sika hifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafony fiarahantsika aminy tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanare fa miantromotra ny andro. Hofananana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka n'izao. Izao na toko faharoa, ho raisina amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary fahatelo ny Pasika ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo an-kianja amin'ny tempony ny mivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanan-kary vola izay mipetraka teo. Dia nanao koto-piko fena izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianja amin'ny tempony, na ny ondry na ny omby, ary narala ny volan'ny mpanan-kary vola sady nazera ny latabatra. Dia nisy tamin'ny mivarotra
trano voromailany. Eto mivoaka reto zavatra reto aza atao trano fivarotana amin'ny trano raiky. Ary ny mpianana tsy ampy fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no hoarytraihany. Fanamariny Jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao aminay no manao zao zavatra izao ianao? Jesosy namary ka nanao taminy hoe raha vao ity temboly ity ary amin'ny ankelony dia atsangako indray izy. fa hoy Jiosy inona mefapolo taona izay no efa nanaovana ity temboly ity ary ianao va atsangana azy amin'ny ankelony? fa ny tena no temboly mbola zany. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsary ny mpianany fa efa nilaza izany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy izy. Masina iteny misaotra sy mankasitraka anao izahay fa mbola nomeno tombonandro ary afaka niaina izany teninao. Manoro anay ianao mba ny fitiavanay ianao no ampiredareda ny firehetanay tiany fiangonanao. Ankehitriny ambarao anay ny afatrao amin'ny alalan'ny mpanomponao ary izahay zanakao mba handray izany hatrany ka hombany fanahinao masina ny izay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.